Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Zavatra roa no mamaritra ny mahainao anao. Voalohany dia ny faharetanao rehefa sendra ny tsy misy ianao, ary faharoa dia ny toetra izay asehonao rehefa azonao avokoa izay rehetra nylainao. Moary ve ianao anisan'ireo olona manam-paharetana raha sendra toe-javatra sarotra? Rehefa vitsy ny eo am-pelantananao kanefa dia hainao mampiasa izany amin'ny paharetana sy ampinoana fa iovy izany ray androany? Sa kosa ianao ve isan'ireo olona izay tsy manam-paharetana, miferinaina lava ka tsy afaka ny mba hiotra sy ny haiaina amin'ny zavatra misy mihitsy? Moa ve ianao anisan'ireo olona miavona, tsy mahalala ny hafa ary manadino an'Andriamanitra rehefa feno ny eo am-pelantananao? Sa kosa anisan'ireo olona misaotra an'Andriamanitra mandrakariva ary mahay mankasitraka izay nomeny anao? Ankehitriny ary dia tsy mila manontany ny hafa ianao, fa azonao atao tsara amin'ny fomba tsotra ny mandinika ny tenanao ary mamaritra hoe iza tokoa moa ianao, manahoana ny fomba fiainanao sy ny tena mahay anao anao. Raha tsapanao fa ratsy izany dia azonao atao ny miova, satria ny toetra ratsy dia azo ovana. Tsy mbola tara ianao ary maniry hanampy antsika tsirairay avy ilay raintsika izay any an-danitra, satria izao ny teny fikasany eo amin'ny Isaia 49:20 manao hoe: avia ary fandahatra isika ho Jehova, na dia tahaka ny jaka aza ny fahotanareo, dia ho fotsy tahaka ny oram-panala, na dia mangatrakatraka tahaka ny sily aza, dia ho tahaka ny volon'ondry fotsy. Amen. Tena faly izay rakizy miaraka aminareo atao anatin'ity fandaharana ity. Manao ahoana aloha ny fahasalamany? Mirary soantsika rehetra izay no ela fa hiaino tantara sika, tantara iray izay andraisana lesona mahasoa ihany koa. Mino afa tantara narindra ny hanitra ny rina rivony, andrenesanao any fanja, zoanitra ary nary. Andoaingana oto rivony fa maika, efa miriva ange ny andro e. Ka ty soratry ty ange mahavariny eto ry Josoa e. Andao fa inona ary ty? Avela koandry a. Efa hoe tena ilaitsika mihitsy ange ty petradindriny eto ty e. Mila mahafantatra ny eto faran'izay aingana dia aingana mihitsy dada sy nendro Josoa. Mafilo mihitsy ndry ty ka. Andao fa rapitso anio ito ihany e. Tarabera rapitso fa aloha tenen'androany dada sy neny a, dia manamboatra ny fandaharam-potoanany izy rapitso. Mila tezitra na mihitsy ndry. Fa inona nefa ny soratra vakindrio amin'io varavaran'olo io e? Ka avy ange vakio ry Josoa fa tena vaovao mahafaly e. Ka
fa keo mafy fa tsy te andany andro iverina entrony azy aingana fa maika inoy ary alohako nitrosan'izay rehetra miditra ny trano fivarotako rapitso eo anelanelany amin'ny 12 ora sy amin'ny 12 ora atoandro koratsinako sady mety efa omaly zany dady rapitso mihitsy ho napetranyio andao ateneny ny dada sy neny teneny raha tenendry be deo raha ohatra ka tsy tena marina io dada sy neny angeo laza fa tena sahirana mafy mihitsy tsy manambola amin'ny fikarakarana ny bebe any any hopitaly dia mitady vola ihany kosa andefasana ny sarika ny vela fa mila fandidiana ny masony sy ny sisa tsy efa manampy antsika ve io Josoa andao tsy fareraka meno andry io natao hoe taratasy fandrebirebena saim-bahoaka lasa ratsy andendro io mba andraso moa dada sy nena ny soratra hitako tany hoe alohako nitrosan'izay rehetra miditra ny trano fivarotako rapitso eo anelanelany amin'ny 12 ora sy amin'ny 12 ora atoandro andao any dada sy neny fa afaka manampy antsika nge zany tena marina ahoana ny hevitra ramatoa ohatra misalasala nefa ohatra ny ka zay zany ny voalazao ny ankizy maninona raha andramana rapitso raha sanatria ka tsy misy ve dimody sao de misangisangy nareo rakizy tena misy marina ve zany soratra zany misy an'izany ary dada zavy adaladala aminareo fangaro efa kizy de mpandainga foany na manana toetra hafahafa eny rehefa ho any zay rapitso amin'ny folo de efa andeso tara nareo sy Josoa mandeha mianatra ihany fa zay sy dada no any efa tonga ao an-trano ve zay dada sy neny zay Josoa de hoe nahazo vola be ve nofo azany so de torany efa mandehana moramora ihany efa tonga ngetrika to hitraingana Josoa neny dado aizy nareo aty zay aty amin'ny efitra fandraisam-bahiny nanahoana ary dada sy neny le izy vonya tena misaotranao fa nivany olana rehetra hoe olo daholo ny trosa rehetra hoe zany oay tena faly be mihitsy tena misaotra an Jesosy ka ahoana zany Josoa faly anao sa ahoana ay tena marina le izy hitanao zany tsy ankizy vavikely bekizitina razoky eno ankizy vavikely be finono ndre azafady tamin'ny teny rehetra nataoko tamindre azafady fa niteniteny andre any ny amin'ny tsy finoko misaotra ary vony fa tena afa-pasairana sika misaotra anaka zange tsy tezitra amin'ny Josoa tsy maninona mihitsy aka eny fifaliana ho atsika ny andron'io andeha aloha sika hiaraka hisaotra an'Andriamanitra ray nanome ny fitahiana andao ary
izany ndraiky izy ny valin'ny finoana rehefa rahanasa tsy ombitratra ny afalian'izy mianakavy ka ny tantara tamin'ny olon-drehetra ny zavaniseho aive marina le resake hoy ny sasany tsy nino ilay filazana zay vao nidodododo ny bosesika ny vahoaka be nipaika nefa ny tamin'ny 12 ratoandro diso aoriana loatra tandremo amin'izao fahazazanao zao dia efa mianatra ny mino fa mahasoa sy mitaizantsika io toetra iray io toetra mino ary mino hatrany ny tsara indrindra dia ny mino an'Andriamanitra sy Jesosy ilay zanak'Andriamanitra marina veloma ho manaraka ny raika izy WR manolotra ho anao feo ny fonantena voalaza fa na tsy manana na inona na inona aza ny olona anankiray kanefa manana fanantenana dia azo antoka ny mbola havelomany ela aorianan'izany fa na manana ny zavatra rehetra aza ny olona anankiray kanefa tsy manana fanantenanany amin'ny ampitsony dia ahina mafy ny tsy ahela velona azy eo amin'ny fiainana dia faly mandray tanànanao indray amin'ny alalan'ny onjam-peon'ny feno fanantenana ny mpiara-mianatra ny tenin'Andriamanitra aminao Eliandry Mitanso manasanao amba hiaraka hivavaka amiko milohan'ny hidirantsika amin'ny fampaherezana foy rainy izay ny an-danitro isaorana ny anaranao ny voninahitra ny laza ho anao reriany mandrakizay ny famindrapono angatahanay mba ho atobaka ho tsy tapaka aminay eo ampiandrasana ny fiavianao tsy hoely eny amin'irao ny lanitra mamelany elokay taky namelana izay meloka taminay ary metezenao mba hampianatra anay indray ny sitraponao ary hampahery anay amin'ny tiany mity amin'ny alalan'ny teninao amin'ny anaran'i Jesosy amen. Mont des Croix na vohitry ny tanam-bokovoko izany no fiantsoana ity vohitra kely feno vokovoko mitsatoka manodidina ny tanàna anankiray any Lituanie. Ireo vokovoko tsirairay mitsatoka eo amin'ity vohitra kely ity mantsy dia samy manana ny tantarany ary midika ho fahatserovana lehibe ho an'ny mponina ao amin'izany tanàna izany. Fahatserovana ireo olona akaiky ny fo efa nodimandry izany. Fahatserovana ireo taona ny fampahoriana, fahatserovana ny sanda ny fahafahana izay namoizana ain'olona maro. Vokovoko marobe izay tsy voaisan'ny olona akory. Na izany aza nefa dia voalaza fa efa amanalina ireo vokovoko tsy hita raha ampitaina amin'ireo mbola mijoro amin'izao fotoana izao. Tamin'ny fotoana mbola nisian'ny firaisana sovietika teo aloha, tany amin'ny taona 1790 ka hatramin'ny taona 1790, ny fanjakana sovietika dia nanongotra ireo vokovoko ireo tamin'ny fomba feno haromotana mihitsy. Namoaka lalàna mihitsy aza ny fanjakana mba hamongorona tanteraka an'ireo vokovoko ireo. Amin'ny andro atoandro no nanongota miaramila ireo vokovoko ireo, sady nidorany tamin'ny afo avy eo ireo vokovoko nongotany, kanefa rehefa lasy ireny miaramila ireny dia manomboka manamboatra vokovoko vaovao indray ny mponina, dia mamerina manatsatoka an'izany indray ary amin'ny andro alina nanaovan'izy ireo an'izany. Dia toy izany hatrano no seho nandritry ny fotoana maromaro. Manongotra sy mandoro ireo vokovoko ireo miaramila amin'ny atoandro, dia mamerina manamboatra vokovoko vaovao indray sy manatsatoka an'izany indray amin'ilay toerana nanalana azy ny mponina amin'ny alina. Farany moa dia nanapa-kevitra ny fanjakana handefa milina lehibe mba
hanalemaka mihitsy ilay vohitra feno tanam-bokovoko. Ny sorona ny tanam-bokovoko ny dorana dia natao lemaka ilay vohitra feno tanam-bokovoko ary hanovo zany ho lasa fanaripako avy eo. Fotoana fohy monja nefa taorinan'izay dia indro nanomboka ny verina tsy kelikely indray ireo vokovoko ireo. Tamin'ny taona 5,700 dia hitan'ireo mpitondra fanjakana sovietika fa tsy nisy dikany ny asan'izy ireo namongotra ireo vokovoko ireo ka dia nijanona tsy nanongotra izany tsony izy ireo na velany teo. Amin'izao fotoana izao ilay vohitry ny vokovoko any Lituania dia lasa marika famantarana ny maizy azy ny mponinao amin'izany toerana izany. Ny vokovoko tsirairay dia mampatsiaro azy ireo mantsy fa raha tsy nisy ny ezaka sy ny fikelezana aina nataony izy ireo namoizana aina olona maro fanafana ny fireneny dia tsy ho nisy fandresena. Ny fahafahana ihany koa dia tsy azo azo fotsiny amin'izao ry havana fa mila miady mba hazonan'izany. Eny fa na dia ao anatin'ny toe-javatra mifanohitra ny tanteraka amin'izany aza no tsy maintsy iainana dia ilaina ny mitazona ho velona trany ny afo ny fanantenana fa tsy maintsy isy vokan'izany ndray androany. Fa nahoana moa ireo mponina tao Lituania no nampijoro hatrany ireo vokovoko kanefa raha ny herina nanan'izy ireo dia kely raha nampitahina amin'ireo miaramila zay ny rahina hanongotra ireny vokovoko ireny. Nahoana ireo olona ambavahoana amin'ny fahafatesana no mitazona ihany koa ny ainy mba ho velona mandra-pahafatiny. Nahoana ireo ray aman-dreny very zanaka no niditra nataon'izy ireny no mbola manantena fa mbola hiverina hody any an-trano ny andray janan'izay ndray androany. Nahoana isika ny manantena fa tsy maintsy mbola hitondra zavatra vaovao antsika ny ampitso ary mahatonga antsika hanana herim-po hiatrehana ny ampitso izany noho ny fanantenana izany rehetr'izany. Raha toa ka avelantsika ho faty ny afo ny fanantenana ao anatintsika ao dia ho lasa olombelona maty isika, maty fahavelona. Ny fahafatesan'i Jesosy ny soloheloka asenao teo amin'ny hazo fijaliana ry havana no miantoka ny fanantenantsika. Tsy eo amin'ny lafi ny ara-panahy ihany fa amin'ny lafi ny rehetra mihitsy. Raha tsy nanaiky solo ho faty antsika teo anie izy dia fa tsy nisy sika tahaka an'izay fa niatra tamintsika avy hatrany ny fahafatesana mandrakizay. Ary izany no natonga ny apôstôly Paoly sahany teny ao amin'ny Galatiana 4:7 manao hoe fa sanatria raha misy ataoko rehare afa-tsy ny azo fijalian'i Jesosy Kristy. Ry mpiaino malala, inona ny fanantenana faratampony eo amin'ny fiainanao amin'izao fotoana izao? Inona ny faniriana ao anatinao izay miredareda indrindra? Te hanana fiadanana ho an'ny fonao izay marary venao? Te hazo filaminana ho an'ny tokantranonao izay mizarazara venao? Te hanana fahasalamana ho an'ny vatanao izay miaritra fanaintainana venao? Te hazo famelan-keloka venao ary hazo fahatoniam-po? Vokatra izany famelan-keloka ho raisinao izany? Te hanana heritsaina venao mba hiatrehana sy hibanjinana no avinao toa tsy misy fanantenana? Manana anjara amin'ny fitahiana rehetra ianao ry havana, satria Andriamanitra efa nampanantenana izany saingy ilainao ny mangataka izany aminy. Raha toa tsy manana fanantenana ianao na very fanantenana amin'izao fotoana izao dia misy torohevitra vitsivitsy omenanao reto mba hitazonana ny afo ny fanantenana kely dia kely ao anatinao mba ho velona sy redareda indray. Voalohany dia izao: manana faniriana, ary aza vela ho fata izany faniriana izany. Aza mitsahatra ny maniry zavatra tsara sy mahasoa tokony ho azonao eo amin'ny fiainana amin'izao fiainana izao. Manana Andriamanitra tompony zavatra rehetra sy ny fahefana rehetra anie ianao alaminy tsara fotsiny fifandraisanao aminy. Izay no hevitry ny hoe
ka tsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia hanampy ho anao ny sisa rehetra. Aoka tsy ho adininao fa ilay Andriamanitra ivavahanao, ilay namorona sy namonjy anao, dia afaka manomeny tsara rehetra ho anao. Faharoan'izany dia ilainao ny mamina viana sy manao planina ahazona ilay zavatra nirianao. Rehefa avy nivavaka tamin'ilay tompo ny zavatra rehetra ianao, ahazo ilay zavatra irianao, dia minoa fa anomezany ho anao izy, dia ho azonao zany. Angatao izy ampiseho aminao izay tokony ataonao amin'izany. Inona no anjara tokony ho raisinao amin'izany, fa tsy mety ny manao ariary zato ampandriana fotsiny ny malagasy izay. Tsy maintsy manao ny anjaranao ianao, fa angatao amin'ny tomponao hoe inona ny tokony ho ataonao. Dia alay vosarin-tsaina nge izay mety ho fiainanao raha toa ka tanteraka aminao ilay zavatra tena irianao fatratra ary tokony ho azonao. Alay vosarin-tsaina ny mety ho fiainanao amin'ny ho avy raha azonao tokoa zany. Ary ho azonao zany rehefa angatainao amin'ny finoana amin'ilay rainao izay any an-danitra, tompony zavatra rehetra. 3, hazony amin'ny finoana ny fanantenanao hahazo. Hazony amin'ny finoana ny fanantenanao hahazo. Ilainao ny mivavaka ampaharetana, satria mino ianao fa afaka manomeanao zay zavatra tadiavinao rehetra mihitsy nge Andriamanitra. Tsy misy dikany na toinona habe na hadiry ny olana sy ny sakana mety hoatrehnao rehefa mino ianao fa miaraka aminao Andriamanitra atratraranao ny tanjona napetraka ao miaraka aminy. Ary izao hitombo ny finoanao isaky ny mandresy sakana anankiray ianao eo ampanatrarana ny tanjona napetraka ao miaraka amin'Andriamanitra. Ataovy fehiloha mihitsy ilay tenin'ny apôstôly Paoly eo amin'ny Filipiana 4:13 manao hoe mahay ny zavatra rehetra ao amin'ilay mampahery ahy. Mety tsy mora izany kanefa banjinao hatrany ilay vohitry ny fanantenana teo Kalvaria izay miantoka ny zavatra rehetra ho anao na amin'izao fotoana izao na amin'ny ho avy. Eny sambatra izay manana n'Andriamanitra sy Jakoba ho mpanampy azy sady manantena ny Jehova Andriamaniny. Salamo 1:1-5. Amen. Antokopihira feo arivo. Inona miseo sy zavatsarotra manjo zay manjo tomany sy toleo zay mety ankarary fo zany fo de mpanjino sy jereo fa indro misy zavatso natolotry lalaio fa olana Jeso Jeso. AWR zay lay onjany fanantenana. Isaitasile tezari mampivadiku sanifu na haizanuale tolala maizina avuku defizo de mitere faindu misizavatsu natulutilalayu faulana Jeso Jeso. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube AWR MLG. Tanora mandray andraikitra mitondra fanantenana. dia mankasitraka anao hatrany
nanokana fotoana iarahana amin'ny radio ny feon'ny fanantenana amin'ny alalan'ity fandaharana natao antsika tanora ity. Tsy ampiandrelanao zahay fa andeha isika hiaraka anaraka torohevitra mahasoa mba ahitana fahombiazana eo amin'ny zavatra tao eo amin'ny fiainana rehetra mihitsy, indrindra fa amin'izao mahatanorana izao. Dia meno finaritra ary. Aretina azo tranony. Tantara no soratan'ny fanjaniany andrenesana ho an'ny Rila sy Sam. Maka aina tsara aloha serinjara rehefa avy eo tsika mianaka nijidijidika ny tanàna. Sotroy aloha ny ranom-boankazo reny ny vokatry ny tany, minana zay lany fa sady reraky ny lalana ny mangetaheta ny andro mafana raha teo. Misotra betsaka dadatoa, sahirana mihitsy ianao ko. Tsara izany a. Raha ny Antoanarivo aza ny nanamboatra an'io mbola aiza ny tsirony, fa nataoko teo io iarahantsika mianaka misotro eto aloha Zany very dadatoa? Fa roviana marina moa ny antontongy ngamba amin'ny faran'ny herinandro io raha sitrapon'Andriamanitra ary se a. Mety tsy ho hitako izany izy ko. Na nararoatra amin'ny fiavin'izay aty mihitsy izy mba ho namako eto aloha amin'izay mba afaka mijanona elaelany amin'ny Enibenareo hono izy. Mbola misy zavatra maromaro tiany ho vitaina any, ka inona koa moa ny mamaky anjara ody sady zao any njara vao tonga aty amin'ny dadatosiny toy marina mihitsy izany. Tsy androko mihitsy nitsidihana an'ity tanàna tsara be ity. Tsisy mamaky afa isan'andro tsika mianaka manam-potoana foany. Endry dadatoa. Ry dadatoa, nges zany raha toerana fiompiana hatramin'ny soavaly very dadatoa nananareo. Ilaina mihitsy io rehefa mitetin'ny safambolena fa tsy aingitraingitra le roa. Zany hoe mampiasa bisikileta ihany koa ny mpiasa rehefa misy ilana an'izany. Tsy maintsy ampiasaina ny fitaovana ary njara mba hahavitana ny asa rehetra ara-potoana. Sambatra nareo ry dadatoa. Matamana tika. Zany ve? Ny tranonareo sady tsara tarehy ny goavam-be, ny fiara tsara be. Jereo ny fahombiaza amin'ny fiompiana sy ny fambolena ataonareo. Fery mipiasa mahita tombontsoa miasa atao aminareo. Tena tsara Rimbelo kely mianatra ny andrenivohitra. Mpanan-karena be mihitsy ry dadatoa sy ry nenitoa fa mody tsotso-piaina fotsiny. Ka hijanona ty ve se? Tsy maninona ne? Lazaiko reninareo raha hijanona ty se? Ka tsy satroko ve zany ry dadatoa fa iza mba hanampy andry zareo any raha mipetraka aty a? Sangisangy zaritena andriseny hafa ampiony ray aman-dreny sady atao ahoana ny ampijanona ny fianarana amin'izao atinatiana taona izao Angasa mianatra tsony ry dadatoa? Fa naninona ary njara? Tena sahirana be zay tamin'ny elena rariny 2 taona lasa iny, dia tsy maintsy najanona tamin'ny fianarako a. Ne moa tsy afaka niasa tsony. Ary izy telo ta ahoana? Mbola mba manohinohy kely eo ihany zareo fa tsy mety anie zany ry njary. Tsy ekeko zany. Tena tsy araka dadatoa. Satroka ane mianatra fa nasakafo aza indraindray manahirana. Neny mbola tahatahina. Nitrosanareo aty aminay ary araka ny resaky dada sy neny tena mbola manaika fa be ny manahirana. Nefa maninona rezy mivadiny tsy mba miresaka momba an'izany mihitsy. Misy zavatra azo ifanampiana ny herinjary.
efa be deaibe ny vitanareo taminay ry dadatoa ka mahamenatra zaza mahafantatra an'izany lehibe loha kely ty sady rehefa mba mamonjy ny asa keliny anie dada dia tsy azo avela maritra reriny eny mba tsy nianatra izy telo dady dia izay no nahafahako nankaty aminareo satria hoe mba haka n'izany zavatra izany dia hatramin'ny oviana izany se no tsy nianatra tsony efa roa taona teo eotra dadatoa izay izany aloha ny anjary aretina azy tranony izany rea tena tsy arovako ny fiainako mihitsy serinjara dadatoa Stefa aza miteniteny foana tsy azo ampitaina mihitsy ny fiainantsika ny fiainanareo mahomby ambony raha tsy olona nianatra sy be diploma be tsy afaka ny hotafita sy aina amin'ny fiainana oatra izao za inona mba diploma nanako zao no izy rinjara marina dia marina tokoa izao zavatra lazaiko an'se zao fa enoy tsara endry dadatoa mbola kely zay dia kambotiray tsy maintsy napetraka taneman'olona ary be deaibe ny zavatra tsy maintsy nefiana ny kapoka ny latsa ny tahotra ny anoanana ny asa mafy tsy sahaza ny mahazaza zany tsy mba nanam-potoana ny angotiana teo akaiky ny ray aman-dreny izany ny fidiana lafo dia lafo tokoa ny fahafahako ny anatra nefa 3 taona monja ny nandalovako sekoly dia izay zao dadatoa Stefy zao ve ny nandalo an'izany tsy mampino dia ahoana naverina tany amin'ny mama taona vitsivitsy taty aoriana ary voatery tsy maintsy ny asa taman'olona ndre raha vao lehibebe kokoa nandritra ny 9 taona angarangidiny izay avy eo indray dia niverina nanampy an'ny mama satria nody tany ambany vohatra izy nanefia ahaiafy sy natanjatsaina ny zavatra nandalovako le roa dia tsy kivy mihitsy ve dadatoa tamin'izany rehefa nijery amin'ny mama sy ireo zandroko a dia natanjahako ny saiko hoe nahoana re ny afarahanay raha izao no mitoy tsy maintsy manezaka hianatra dia inona no nataony dadatoa tamin'izany hoy aho hoe vitany olona mitovy taona amiko ve tsy ho vitako mihoatra lavitra noho izany aza za tsy jamba fa nomen'Andriamanitra vatana saina afaka miasa betsaka ny zavatra tsara azo ianarana na tsy mankany am-pianarana aza le roa dia nifofotra mafy nanao izay azoko atao rehetra mba tsy ho ambakain'ny olona tena marina mihitsy izany tenin'ny dadatoa izany eno miankina amin'ny fahavononanao anao izany sy ny toetsainao miakika ny zava-misy no ahitanao fombiazana rinjara na niankina taminao na tsy niankina taminao no antony nahatonga anao tsy afaka nianatra tany an-tsekoly ary tena maharary anao izany dia tsarovy fa aretina azo tranony izany za zao ny vavolombelona resy lahatra ary dadatoa raha arak'izao zavatra hitako izao manambaka amin'ny be diploma mihitsy ianao ve manana tsy ambaratelo oatra izany dadatoa sambatra ny herinjary reny ankizy mbola afaka mianatra tsara reny zany mihitsy manana ny ray aman-dreniny afaka sy vonona mpianatra ny zanany saingy miankina amin'le ankizy ihany koa nefa ny hatafita na tsy hatafita ny tenany azoko tsara ny lesina tianao ampitaina amiko ry dadatoa voalohany tsy voatery makany ampianarana ihany vao afaka mianatra raha sanatria tsy manana fahafahana anao izany tsony faharoa ny olona mazoto mampianantena na dia tsy nandeha sekoly aza dia azo antoka ny fahombiazana ohatra ny dadatoa Stefy izao fahatelo ny olona nianatra azy be diploma sasany aza tsy mbola mahomby sy tafita ohatra ny dadatoa raha atao ny fampitahany sambatra dadatoa azo ataony ahita fahombiazana eo amin'ny fiainana anaka
ary azo atomboka deny zao zany saingy miankina aminao ny ahatanteraka an'izany na tsy. Dadatoa, tena ianarako ny fiainany dadatoa. Ay, tena mitovy ny fiainantsika mianaka. Neny dadatoa aza mbola mafy no manjoako. Marina mihitsy ny voalaza ny se. Volona sy ezaka ary dadatoa, avadiko ny pejy ny fiainako. Ary tsy avelako raha tsy mitovy amin'ny any dadatoa. Misaotra dadatoa. Ataovy tsara lavitra noho izay vita ny dadatoa le roa. Be lo kely ny dadatoa. Miaraba ny tanora rehetra ny zokinao Elion Andriamitansoa, ery amin'ny lafiny teknika ny namana anary. Zava-nisy tena marina fa novelomin'no tantara fotsiny inona raha antsika teo iny. Anisan'ireo Antony 12 mahatonga ny tsy fahombiazana ny tsy fahampian'ny fianarana natao. Ny fianarana no azo lazaina hoe arena lehibe sy mateza indrindra azo ny ray aman-dreny omenany zanany mihoatra no ny lova hafa rehetra. Araroto ny fananana ray aman-dreny afaka manohana anao hianatra sy anoho izany lavitra arak'izay azo atao. Be dehibe ireo izay mipitrapitra mahita ny ankizy mandeha mianatra satria tsy manana fahafahana arabola. Mampalahelo fa betsaka ny olona izay tsy mba afaka nandalo fianarana hatramin'ny farany no ny antony samy hafa ihany koa. Mety ho noho ny aretiny zany, mety noho ny tsy fahampiana. Zao anefa tadidio fa toy ny aretina izay azo tranona ihany koa zany. Taky ny aretina rehetra azo tranona tsara. Tsy voatery ho any am-pianarana any an-dakilasy ihany ianao vo afaka manohy fianarana tianao atao. Averina indray mandeha, tsy voatery ho any am-pianarana any an-dakilasy ihany ianao vo afaka manohy ny fianarana tianao atao. Tsy tokony hasakana anao tsy hianatra ny tsy fahafana mandeha makany am-pianarana. Tsy hoe rehefa tsy afaka mandeha any am-pianarana, zay moa no tena tsara indrindra. Tsy hoe rehefa tsy afaka mandeha any dia tsy afaka mianatra intsony. Hogaga ianao raha ilazako fa tsy dadatoa Stefa irery no tafita vokatry ny fikirizana sy ny fiezahana hanitatra fahalalana tamin'ny alalan'ny fanovozana fahalalana ataon'ny tena manokana antsoina amin'ny teny frantsay hoe autodidacte. Tsy afaka makany an-tsekoly no ny antony maro samihafa, kanefa tsy nanaiky hijanona tamin'izao fa nitady hevitra mba ampianarantena amin'ny alalan'ny fomba samihafa tahaka ny fividianana boky fianarana efa tonta ohatra. Le boky ny tonta fa ny fahalalana ao anatiny tsy tonta satria mory reny boky reny, na koa findramana boky na kahe amin'ny namana na ny fandehanana amin'ny trano famakiam-boky. Amin'izao fotoan'izao moa efa misy ny fianarana maimaim-poana be da be hatrany amin'ny faratampony mihitsy raha afaka miditra amin'ny internet ianao. Fianarana maimaim-poana fahazoana diplôma faratampony amin'ny alalan'ny fianarana ifampitondrana ihany koa, mbola azo atao dolo zany. Be dehibe ireo olona lasa lavitra dia lavitra vokatry ny fampianarantena na ny autodidacte. Tsy makany an-tsekoly fa mampianantena. Misy olona anankiray izay fantatro tsara, nanofa-trano tao aminy izay indray mandeha. Ny mpanofa-tranony dia olona saika nandeha fianarana avokoa, miasa borao. Isy anefa rehefa niresaka taminy aho dia tsy manana ny diplôma BEPC akory. Mandeha tongotra izy rehefa mandeha miasa. Ny tranony eto Antananarivo dia mahatratratra any amin'ny 10 ary goavana sy tsara tarehy avokoa. Misy manofa avokoa zany. Izy anefa mandeha tongotra tsy mikapa akory rehefa mandeha miasa. Ny olona tahakan'izany dia olona anankiray izay nikiry tsy ho voafehiny ny toejavatra izay tsy nahafahany nianatra na nanohy fianarana tany am-pianarana. Nahoana moa no vitany zany no tsy ho vitanao? Miankina amin'ny toe-tsaina io. Aka ohatra isika, ny INCE na ny Institut National de la Statistique et des Études Économiques en France dia nilaza vokatry ny fikarohana nataony
mikasika ireo entrepreneur na mpandrahara mitantana orinasa any frantsa. Voalazan'ity voka-pikaroana ity fa ny 9 amin'ny lehilahy sy ny 1 ny vehivavy mpandrahara any frantsa no hany manana diplôma ambony akoatry ny bakaloria. Zany hoe ny 1 ny lehilahy mpandrahara sy ny 7 ny vehivavy mpandrahara any frantsa dia tsy manana afa-tsy bakaloria. Azonao atao manamarina an'izany. Any Etazonia aza dia voalaza fa mbola latsaka izany ireo olona mpitantana orinasa na mpandrahara ambony izay tsy manana diplôma azo teny amin'ny oniversite. Tsy milaza akory izany fa nijanona tsy nianatra intsony ireny olona ireny, nianatra izy ireo fa saingy nampianatena, izay ilay hoe autodidacte. Nijereny ny talenta manavanana azy sy ny asa nankafiziny dia nanana fikirizana izy hianatra ny fomba natsarana an'izany tamin'ny fomba samihafa, manomboka hatrany amin'ny fanamafisana ny tenim-pirenena ilaina, ny fianarana teknika amin'ny alalan'ny fampianaran-tena, nianatra tamin'ny olona efa mahay ohatra na nikaroka tamin'ny boky. Marobe ireo lasa ambony mihitsy amin'ny fifehezana ny karazana asa izay nanavanana azy. Ary voalaza fa ny tombon-dahano azy ireny dia tsy voafehin'ireo fampianarana izay efa tsy maintsy ianarana ny ampianarana izy, fa izay tena ilainy no ny ianarany, izay mifanaraka tsara amin'ny asa izay tiany atao sy tiany atsaraina, izay no ny ianarany. Ary dia voalaza fa miroborobo ny akamaroan'ny orinasan'izy ireo. Hitanisa vitsivitsy amintsika. Anisan'ireny inga i Philippe Ginestette izay filoha-mpanorona ny tarika gifina ny groupe Gifi. Amin'izao fotoana izao dia manana mpiasa 700 izy mandray karama ary manana tranombarotra 320 any Frantsa sy any ivelan'ny Frantsa. Izany lehilahy izany anefa dia tsy manana afa-tsy bakaloria. Kanefa tsy nijanona teo izy fa niotra na mpianatena mianatra foana, na efa mpitantana aza dia mbola mianatra hatrany, dia izany ny vokany. Anisan'izany koa inga Thomas Edison, olona malaza izany, izay tonga olona ikoizana maneran-tany. Izy no namorona an'ireny takamo na ampola ireny. Takan'izany koa ry Steve Jobs, izay lehibe sy mpitantana ny Apple, manao an'ireny telefona lafo vidy ireny zany orinasa izany amin'izao fotoana izao. Zany lehilahy izany dia tsy nanana diplôma azo teny amin'ny oniversite, kanefa iraha malala ny zava-bitany, vavolombelon'ny mpiasa mobainga ho isika, ny vonino lalàna azy hoy ny tenin'Andriamanitra. Anisan'izany koa inga i Frank Provost, ny vehivavy dia mahalala tsara ny vokatra vokarin'ny orinasany inga i Frank Provost, ary mitondra ny anarany mihitsy dia ireo fitaovana fanaovana volo samihafa hatrany amin'ny shampoing sy ny sisa. Azontsika atao no mijery an'izany eny am-pivarotra. Anisan'ny lafo vidy ny vokatra vokarina avy ao amin'ny orinasany inga i Frank Provost. Izy anefa dia tsy iza fa olona tsotra, mpanety mpanampy. Zany ny Andohany, mpanety mpanampy tany amin'ny taona 2700 tany, tao amin'ny toerana fanetezana kely anankiray. Saingy tsy nijanona tamin'izany izy, fa nanana fikendrena lavitra dia lavitra hanatsarana ny asany. Tsy niala tamin'ny resaka fanetezana izy fa nanatsarana. 3 taona monja taorianan'izay izy tsy nanana diplôma akory tany amin'ny paosiny, dia nanokatra ny salon de coiffure na ny toerana fanetezana voalohany izay azy manokana. Rehefa nisy ny fifaninanana ny amin'izay hoe mpanety mahay indrindra, mpanao volo mahay indrindra tamin'ny 1700 dia izy no nahazo ny tompon-daka maneran-tany. Inga i Frank Provost dia nandray anjara tamin'ny fifaninanana be dehibe mikasika an'izany hoe fanetezana sy fanaovana volo izany. Ary tamin'ny anaran'ny Société L'Oréal na ny orinasa L'Oréal no nanaovany an'izany fifaninanana izany, dia nahazo ny voalohany izy. Tamin'ny taona 700
dia nanokatra ny salon faharoa izay malaza dia malaza tany Parisy izay azy manokana toerana fanetezana azy manokana. Hainy ny nanararoatra ny fotoana mety mba ampivelarana aingana ny fahaiza manaony ka natonga azy ho lasa lavitra tamin'izany asany izany. Tsy niala tamin'ny resaka fanetezana ny lehilahy fa nanohy fianarana manokana nikaroka foana ny farany dia nanana orinasa izay mamokatra fitaovana ilaina rehetra ho an'ny volo malaza ary miparika maneran-tany izany. Izy dia tonga mpanety izay nanety ireo star izany hoe ireo olona nalaza na ireo olona kintana teo amin'ny zavakanto na ny fanatanjahantena na ny antony hafa olona nalaza. Azotsika an-tsaina fa tena lasa lavitra ingai Frank Provost ilay mpanety mpanampy ny Andohany. Amin'izao fotoana izao asa raha fantatrao fa manana toerana fanetezana misy hatrany amin'ny 900 izy izay miparitaka amin'ny firenena 30. Ireo rehetr'ireo dia toerana fanetezana sy fikarakarana volo malaza avokoa. Eny tsy misy fetra ny fotoana ahafahana mianatra amin'ny alalan'ny fampianarantena. Ary na firy taona ianao na firy taona dia afaka mianatra foana. Rehefa ampiasainao io atidohanao io hiasa foana dia hitahiry ianao ho tanora ara-tsaina mandrakarivo izany. Aza avoaka mivava intsony ilay fiteny fandre matetika hoe zay moa tsy mba nandiha fianarana koa. Izany hoe tsy nandiha sekoly na zara raha nandiha sekoly ny tena tenenina amin'izany. Aretina izany kanefa aretina azo tranona tsara. Miankina aminao rery. Marobe ireo tsy nanaiky hijanona tamin'izany olana nahazo azy izany fa niotra ary lasa lavitra. Hitantsika teo ireo santionany. Amin'ny sehatr'asa rehetra dia azo ataony manatsara azy amin'ny alalan'ny fampianarantena. Tahaka nga Frank Provost ohatra dia ny fanetezana ny fikarakarana ny volo na lasa lavitra azy. Raha mpamboly ianao dia be dibe ny mpamboly tahaka anao nanomboka tamin'ny fambolena zaridaina kely no lasa mpandrara goavana any velany any. Mianatra amin'ireo efa manana traikefa kokoa noho ny tena, mila fanetreteny izany. Manao fikarohana hanatsarana an'izany hatrany hatrany. Mila fanetretena sy fikirizana izany. Tsy menatra ny ataon'ny olona hoe mianan-kendry ka inona indray moa ny tsara mihoatra an'izany hoe mianatra hoendry. Sahi manao dingana ary atomboy avy hatrany. Dia ataovy amin'ny-bavaka ny ezaka rehetra ataonao manomboka amin'izao ora izao, tsy rahampitso fa izao. Farafakeliny azonao ataony manoratra ny drafitrasa hanomboanao ny fanovana tianao atao eo amin'ny ezaka hianatra hampianatena. Zao ny voalaza ny tenin'Andriamanitra ho anao izay tapa-kevitra hanomboka avy hatrany. Ao amin'ny Salamo 2:9. Sahi manao dingana dia atomboy avy hatrany. Ity misy tsy ambaratelo, tsy kely fa goavana. Ataovy amin'ny-bavaka, ahoana hoe ataovy amin'ny-bavaka ny ezaka rehetra ataonao manomboka amin'izao ora izao. Zao ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra ho anao izay tapa-kevitra hanomboka avy hatrany. Ao amin'ny Salamo 2:3. Salamo 2:3. Hanome sainanao sy hampianatra anao izay lalakalehanao aho. Hitsinjo anao ny masoko ka hanolo-tsainanao aho. Amen. Dia mino aho fa tapa-kevitra ianao. Hivavaka ho anao zahay amin'ny drafitra apetraka ao, amin'ny fiezahana hampianatena. Atomboy amin'izay zavatra misy eo ampelantananao fa rehefa mahatoky amin'ny fampiasana izay kely eo ampelantananao ianao dia Andriamanitra no ampitombo izany bebe kokoa hatrany. Dia ny atonganao ho lasa lavitra izay mba fanerinay ary hoentinay ambavaka koa. Manao mandra-piona vetivety ny zokinao Eliandre Mitanso. Eto am-pamaranana dia izao no afatry ny tenin'Andriamanitra tianay atolotra anao ao amin'ny mpitoro-teny 2:1 ny 9 sy ny 14 ary ny 19 manao hoe:
atsy-pazo eny ambonin'ny rano ny haninao fa ho hitanao ihany izy rehefa ela. Izay fatra-pihevitra ny rivotra tsy hamafy ary izay manany rahoana tsy hijinja. Amin'ny maraina dia afafazo ny voanao ary amin'ny hariva dia aza atsahatra ny tananao fa tsy fantatrao izay hovanina na ny teo aloha na ny teo ariana na angamba samy hovanina avokoa izy rehetra. Dia mazotoa ary azaki fa mahereza mianatra izay tokony hanarana rehetra dia ataovy tsara ny asa izay tokony atao rehetra. Hatretoko aloha ny fiarahantsika androany na manao fanjano nanolotra sy nanomana ny fandaharana ho antsika tanora teto niaraka tamin'ny Eliandre Mitansoa. Teo amin'ny lafin'ny teknika na manao Rila. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny Fiangonana Adventista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana. Ilay Andriamanitra voaombo tamin'ny hazo fijaliana. Izay indray no lohatenin'ny lesona iarahantsika mianatra amin'ity anio ity. Ny namanao Risara Andrianjatovo Atrany no mitafatafa aminao amin'ity anio ity. Asaiko ianao mba hiaraka hianatra ny soratra masina amiko indray. Iray amin'ireo famaizana mafy indrindra nampiarin'ny Romanina tamin'ny olona tamin'izany fotoana izany ny famonoana ny olona teo amin'ny hazo fijaliana. Rehefa misy olona zany tamin'izany fotoana izany hoe miantona eo ambony hazo fijaliana dia tena jiolahy tanteraka io. Ary izany no tena fahafatesana ratsy indrindra. Araka izany nampiorikoditra ny olona loatra ny ho faty amin'izany fomba izany. Maika moa fa zanak'Andriamanitra no ombona teo amin'ny hazo fijaliana. Lozana e zany. Ny tafin'ny nofo maha-olombelona io zanak'Andriamanitra io tahaka antsika rehefa tonga tetỳ an-tany. Azo antoka fa tsy tanty ny fijaliana ara-batana niatra tamin'i Jesosy. Inona avy izy ireo? Kapoka mandrivorivo, karavasy io, ny fantsika ny lentika tamin'ny tanany, ny fantsika ny lentika tamin'ny tongony. Ary mba azonao an-tsaina ve? Mavesatra dia mavesatra iny vatany iny. Kanefa iny fantsika iny no mitanany izay vesatra izay. Iny fantsika izay mipetaka amin'ny tanany iny. Mafy zany. Nororitiny ny vatany iny ny tanany izay ny fantsihan'ilay fantsika. Mafy zany. Ary na dia ny jiolahy na vita heloka be vava faran'izay ratsy indrindra ary. Ataoko fa tsy mendrika an'izany. Ka maika fa Jesosy izay tsy meloka, tsy nanao inona, izaho no nangalatra, ianao no nijangajanga, izaho no namono olona, ianao no tsy nanaja sabata. Kanefa Jesosy no lasa nisolo antsika. Izaho no tokony niantona teo ambony hazo fijaliana, ianao no tokony niantona teo ambony hazo fijaliana. Kanefa Jesosy no nanaiky isolo antsika teo. Fitiavana izany. Aloha visary an-tsaina fa hienjana zany ary tena mafy ny fiatrena izany fiafarana izany. Nefa araka ny fantatsika dia maivana ihany ny fahorian'i Kristy ara-batana raha mitaha amin'ny zavatra tena ny tranga marina. Mihoatra amin'ny famonoana olona tsy meloka fotsiny akory. Misy fantaniana mipetraka reto hoe inona ireo toe-javatra ny tranga manodidina ny nahafatesan'i Jesosy. Izay niseho fa nisy zavatra maro hafa niseho mihoatra noho izay takatry ny sainy ankamaroan'ny olona nanatrika teo tamin'ny fotoana io. Inona ny dikany tsirairay amin'ireo toe-javatra ny tranga ireo?
miariary fa nisy zavatra hafa niseho teto fahafatesana tsy ara-drary n'olona anankiray izay tsy meloka tsy nanao ninoninona kory no nitranga teto araka mivoalazan'ny soratra masina dia nahidina tamin'i Jesosy ny fahatezeran'Andriamanitra ny amin'ny fahotana izao tontolo izao ny fahotanao izany ny fahotako io fahatezeran'Andriamanitra io teo anatrehan'ny fahotana no nosetrain'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana araka izany fahoriana lalina sy maizina ary mangiryfiry izany mihoatra noho izay mety ho fantatr'olombelona na ny ainany no nieretan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana teo any ka na dia ny masoandro aza dia tsy nahajery ny fahorian'ilay zanak'Andriamanitra voalazany Matio 7:25 Matio 7:25 toy izao ny vakiny amin'ny anaran'i Jesosy hatramin'ny ora fahenina ka hatramin'ny ora fasivy dia maizina ny tany rehetra ny ora fahenina zany moa amin'ny 12 ora toandro tena mipoaka be ny masoandro amin'izany kanefa dia naninona maizina ny tany rehetra hatramin'ny ora fasivy zany hoe hatramin'ny 3 ora tolakandro ny Matio 7:20 ny 1:15 ka hatramin'ny 2:15 Matio 7:20 ny 1:15 ka hatramin'ny 2:15 dia milaza toy izao amin'ny anaran'i Jesosy ny efitra lamba atao amin'ny tempolo dia tritra ny zara roa hatrany ambony ka hatrany ambany dia ny orooro ny tany ny tresaka mivaty lampy ny sokatra ny fasana maro ny fatin'ny olona masina izay ny efa nodimandry no nitsangana izany hoe ny voary rehetra mihitsy no nanaiko fa mafy ny eretan'i Kristy noho ny nataoko sy noho ny nataonao izy ilay tsy nanota izy ilay marina izy ilay tsy manatsiny kanefa niaritra mivokatry ny fahotanao niaritra mivokatry ny fahotako nanaika izy dia nilanja izany fahotantsika izany raha eo ampamakivakiana ireo tolona ndatrehanao ianao amin'izao fotoan'izao inona ny fanantenana sy fiononana azonao avy amin'ny fahorianany eretan'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana raha ny mafindrindra aza efa ny aretany tsy misy dikany zany olana mahazo anao zany manoloana izay mafindrindra ny eretan'i Kristy izany ento eo aminy olanao fa ny mafindrindra aza no io olanao io dia efa nieretan'i Kristy efa nolanjainy efa nosedrainy ary tsy hoe hitady vaolana mikasika ny olanao io fotsiny izy fa vonina ny ampandovanao ny fiainana mandrakizay mihitsy moa very mpiara-mianatra malala amiko tsy mba dodina ve anao ho eo aminy ametraka amin'ny tanteraka izay rehetra mavesatra aminao ary aorianan'izay dia komeny anao ny fiainana mandrakizay zay tsy misy intsony io olana mahazo anao io eo ampisainsainana an'izany dia manasanao mba tsy hisalasala ny fiadanan'i Jesosy ane ho aminao sy ny ankonanao ary manasanao indray aho amin'ny andro manaraka mba hiara hidinidinika sy anatra ny soratra masina amiko manao veloma mandra-peona tompoko Adventist World Radio, the voice of hope. Radio Femini Fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaimpoana ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany awr.org na feofanantenana.org.